iaraha-malala ny fikaikaikan'ny olona ny amin'ity resaka connexion ty a. Le malagasy zay fa tsy mahatakatra intsony ny andeha hianatra any amin'ny université, tsy mahatakatra ny andeha hianatra any amin'ny grandes écoles, de nefa ny mba misy sehatra ohatra nytony, ohatra ny ataontsika eto zao a, izay mba ahafahana manabe ny vahoaka amin'ny alalan'ity réseaux sociaux ty a, dia ho limité indray ny olona mahazo izany. Zany hoe ny fikendrena de ny hoe mba ho vulgarisena amin'ny masse populaire, ho an'ny maro anisy, ho an'ny be nahoana. Tsy afenanareo fa miaotra ihany hoe mbola anao live ve satria iaraha-malala ny fikaikaikan'ny olona ny amin'ity resaka connexion ty a, de nefa ho iaho hoe allo toizana foana ny live satria justement le lohevitra antsika androany dia karazana acte de résistance zay tsy maintsy avoizina amin'ny vahoaka manoloana ny tranga manipulation zay misy am'izao fotoana zao. Satria raha ohatra ka fahitako azy hoe io politique du jour io, raha ohatra ianao zany domina de tonga de manaraka an'iny a de tafita le afatra, fa raha ohatra manao acte de résistance tsika, anjaratsika atao amin'ny mpanaraka ny pejy no misorganiser. Raha misy mahita anareo karazana alternativa hafa hoe ahoana ny ahafahan'ny olona mahita ireo vidéo reo zay tsy mety hoe mandany vola be izy amfany manaraka azy, dia tokony mifampisorganiser tsika, mifanolokevitra mino fa misy olona tena avanana ato amin'ny mpanaraka ny pejy mahay resaka informatique sy resaka réseaux sociaux, dia allo tompoko mba ifampitsinjovana ho an'izay afaka maharaka mivantana de raha tsara, zay tsy afaka dia mba omena an'izay astuce izay. Zay ny hoe raha fa ny lohevitsika androany justement manoloana ny trangan-javatra io dia tsy nilamina ny saina sy ny eritreritra nandinika hoe inona ty zavatra miseho ty, de zay nanomezanay le lohateny hoe guerre de communication no misy ary internet à deux vitesses. Zany hoe tsy mitovy intsony ny mpanjifa sy ny olona manoloana ny fampiasana ny internet. Zany hoe hisy zany ny olona mampiasa internet classe VIP ary misy ny olona mampiasa internet classe moyenne na ataontsika classe économique, ohatrany hoe mandeha avion reny. Zany hoe samy aeroplanina ray ihany no andehanana, fa ny any amin'ny classe économique dia iaraha-malala fa miafiafy amin'ny seza, tsy afaka mivalapatra, tsy afaka mitsotra, fa de zay misy eo ifaliana. Fa ny olona amin'ny classe VIP na première classe dia tena omena azy daholo zay ilainy rehetra. Zay ny zavatra tsikaritra ka zay nahatonga hoe allo anaovana vidéo io na hoanina tsy hoany na miena be dehibe aza ny isika manaraka, fa ny zava-dehibe dia mireveiller conscience n'izay efa mba manaraka. Dia izany nanaovana ny lohateny koa le hoe fairano internet. Internet moa teny malagasy ofisialy ilazana ny internet, dia atao fairano amin'ny lafiny internet tsika. Inona no fikendrena amin'izany rehetrarehetra zany. Izay no antony ity fandarana androany ity. Ho an'izay mahatadidy ka mpanaraka ny pejy sy ny fandarana efa nandeha teto dia nisy vidéo efa ela no nanaovako azy izay mikasika indrindra ny atao hoe guerre de communication. Raha miditra ao amin'ny page ianao zany ka makao amin'ny moteur de recherche dia azonao tapenao le hoe guerre de communication. Ary ny teny tamin'izay fotoana izay karazana fampatsevana ihany hoe ny iopana ny ady lehibe fatelo ary efa ao anatintsika ho izy ny mpandinika sociologique, efa ao anatin'ny ady lehibe fatelo tsika, tsy araky ny eritreretintsika hoe rovina ny ady lehibe fatelo. Nous sommes en guerre, on est en pleine guerre, ary tsy mitovy intsony ny stratégie de guerre tamin'ny andron'ny première guerre mondiale sy ny stratégie de guerre tamin'ny deuxième guerre mondiale ary ny stratégie de guerre troisième guerre mondiale. Am'izao c'est tout est communication, guerre de communication no misy. Iopana ny ady eran-tany no resahantsika eto, fa avelatsika ny eran-tany fa ny mahakasika atsika eto Madagasikara no ho asiteny. Akoatra ny ady lehibe maneran-tany ny mahakasika atsika manokana no resahako eto zany. Ny zavatra tsikaritra dia zao hoe pira lavitra no ny fatin'olona mikararana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Amin'izao zavatra mitranga mahakasika
anty resaka internet sy resaka fifandraisana ity eto amin'ny tambajotra sosialy tserasera. Hoy ny soratra masina hoe ringana ny oloko noho ny fisiny tsy fahalalana. Ringana zany tena fahafatesana no resahana. Ka ny vokatra direct am'izao fanapahan-kevitra ny raisina manoloana ny réseaux sociaux zao na inona ny faiblesse ny réseaux sociaux na inona ny fahadalan'ny olona manao piasa ny réseaux sociaux amin'ny adalana na tiatsika na sy tiatsika de misy kosa nefa ny fahalalana zay rotoviny olona eto arak'izay tandrify amin'ny sehatra ny tsirairay. Ka noho zany le malagasy zay fa tsy mahatakatra intsony ny andeha hianatra any amin'ny université, tsy mahatakatra ny andeha hianatra any amin'ny grandes écoles, de nefa mba misy sehatra ohatra mitony ohatra ny ataotsika eto zao izay mba ahafahana manabe ny vahoaka amin'ny alalan'ity réseaux sociaux ty dia ho limité indray ny olona mahazo izany. Zany hoe ny fikendrena de ny hoe mba ho vulgarisena amin'ny masse populaire ho an'ny maro anisy ho an'ny be nahoana. Zao ndray ny zavatra mitranga ianareo zao zay sisa manaraka eto sy zay mbola ho avy eo de mialatsiny hiteny hoe nareo zany vous faites partie des élites par défaut satria nareo mbola mety manana moyen anaovana connexion na ihany koa olona ny ampitan-dranomasina dia mampalahelo fa ilay FDB ny divana mihitsy hoe mba ho foanana ny élite amin'ny fahalalana fa mba ho an'ny daolobe dia lasa ho an'olombitsy sisa ny lasa izay le hoe ringana ny olona zany hoe mitovy amin'ny faty ny olona mikararana am'izao zany de isy olona ho faty be debe amin'ity zavatra ty dans le sens hoe tsy ampy fahalalana tsy le mba kely mba nafahana andrato fahalalana tsy tapina ny domy de tsy afaka mandray arefa tsy mandranona fahalalana ny olona dia fantatrareo ny zavatra mitranga fa aripaky ny olona am'izay itiavany azy. Ka ny ignorance na ny tsy fahalalana dia isan'ny fitaovana lehibe anankiray ampiasaina handripahana vahoaka. Tsy voatery tiferina mibasy sy ny kanoka tafondro sy tsatoana ny antsy fa il suffit hoe ny éducation sy ny fanabeazana ny citoyen no potika de potika ho azy les populations, potika ho azy les générations. Dia jereo nge ny zavatra misy am'izao fotoana zao inona zao no andanin'olona vola ohatra mba hijery Facebook izy de reny mialatsiny am'le page manao fahatany reny le mampiseho fitombenana le manao kilalao mampifalifaly ny olona le abrutisation du peuple. Aleon'ny olona mandany vola misy kefa andany vola ihany de aleo reny fa izy tsy andany vola intsony amina page ohatran'izao zay page de réflexion tonga am'le fitenenina hoe ahoana moa filaza zany hoe tsy nananakanina ho zay sasany mariny zany dia hoe alohany am'le manala azy any am'le manala azy question na vidéo na 1 minute 2 minutes 3 minutes dia indra tokoa mitakatra ny vola kanefa efa manipulation zay hoe aza mandany vola nareo any amin'ny zavatra ohatrany tony fa lava loatra mandany vola fa makanesa am'rony zay mapetipety ny kitapo-bola nareo rony kanefa à quel prix inona ny vokany ao anatin'izay. Azadino ilay teny zao sy ary nataoko slogan ho an'ny Facebook ho an'izay mahita ny compte Facebook personnel anay dia misoratra amin'ny compte Facebook personnel anay ny hoe la vérité vous rendra libre. Rehefa ny olona no tsy hoe ampy zany fa omena fahalalana miala ao anatin'ny ignorance dia tonga amin'ny atao hoe liberté izy satria mahazo an'le vérité. Fa rehefa ny olona tsy omena azy ny minimum ahafahany manao réflexion dia na tianao na tsy tianao dia tafalatsaka amin'ny atao hoe obscurantisme izay io no source ny barbarie. Zany hoe zero tsara fa manao effet domino le izy hoe na tamin'ny voalohany zany les réseaux sociaux dia natao ahafahany maro anisa mahazo fahalalana mamifandray. Zao am'izao mesure am'tranga zao dia lasa ny sisa tavela zany mialatsiny fa ny atao hoe élite tsy fidiny
ny masy zany tonga dia condamné satria fanahinina mihitsy ny ahatonga an'le masy populaire tsy anana fahalalana mba afahana milalao azy sy manipule azy dia am'izay tafalatsaka amin'ny atao hoe ignorance collective ary rehefa tonga amin'ny atao hoe ignorance collective dia tonga amin'ny atao hoe obscurantisme intellectuel dia ny olona tratrany obscurantisme intellectuel dia tafalatsaka mora amina resaka barbarie zany mahatonga an'ireny ataontsika hoe jihad mahatonga an'ireny olona manao terrorisme reny olona ao anatin'ny obscurantisme satria tsy nomena fahalalana feno fa fahalalana diso nomena azy ary rehefa zay dia mora manipulena sy ampiasaina amin'izay tiavana azy dikan'izay en danger permanent ny vahoaka malagasy manomboko zao en danger sur le plan réflexion psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan réflexion philosophique sy idéologique ny olona fa tonga dia le prêt-à-porter zany hoe ny misy pensée unique tonga dia omenanao hoe ity ho anao dia aza mametraka fanontaniana fa ity ny marina ohatra ny gazety ihany io nareo ny gazety a Madagasikara ny efa vendu daholo hoe ity ny information dia hoaninareo malagasy dia raha matsikaritra nareo mifiandrasana bus dia eo daholo ny olona no mijery gazety mijery vaovao dia nefa le obscurantisme iny mahatonga ny azy mijery vaovao dia ino ny zavatra hitaneo information efa déguisée information efa manipulée dia manao gavage fotsiny sisa hoe aza mieritreritra zany nareo tsy manana droit andinika nareo tsy manana droit anao réflexion nareo fa anjaranay ny manome ny information tandrify anareo dia tsy asianareo ady-hevitra fa ekeo tsy ekeo fa raha aty amin'ny réseaux sociaux moa sy dia hoe nataontsika misy olona miteniteny fahatany ary ato mba au moins misy échange misy discussion misy zavatra misy interactivité kokoa dia anao firazantsika zany mahafahany olona mahazo fahalalana na dia kely aza iverenako le teneniko tery ambolohany hoe niteny aho hoe niteny aho tamin'ilay vidéo momba ny guerre de communication tamin'ny 11 août mety anampy anareo zay rehefa anao recherche ao am page anareo eto aloha mba fanamariako kely ho anareo zay mpanaraka page voaingana tiako lazainaiky hoe ray fotoana na roa taona ny vidéo efa nataotsika ato am page tsy latsaka ny 50 zany hoe fanezahana ny traitena daholo ny sujet maximum araka zay azo atao fa misy ary moa miverina fa mba amin'ny endriny hafa dikan'izay za zany mampiresika aminareo mba hivereny daholo ireny vidéo tranainy efa natao tretretra fa namarina kely iny donc tamin'ny 11 août 2023 no niresahantsika an'io guerre de communication io hoe manipulation de masse no hatao amintsika malagasy ho iaho tamin'izay fotoana zay dia ny filalaovana ireo information maro samihafa amin'ny resaka politika ohatra sosialy ekonomika dia tsy manana kapasité ny maro anisa hahaisivana izay information omena azy nefa iarahantsika malala fa tena izay sary rehetrarehetra mivoaka eto amin'ny Facebook zay vidéo rehetrarehetra mivoaka eto amin'ny Facebook na amin'ny réseaux sociaux hafa 99% tsika mihinana ambolony daholo indrandray sary tsy mifandraika akory amin'ilay tena réalité fa fahaizany olona mampiteny an'ilay sary dia roboka antsika sanatrian'izany ohatran'ireny tsy hoe mampitovy antsika amin'ny biby fa tena manao ino moa le rotsika sy ozazy ny fiteny ohatran'ilay alika rangitrina reny dia enitsika dia mandeha daholo dia indraindray lasa manao ny tsy fanao ao anatin'ilay izy dia mbola pira lavitra noho izany indray zany ny zavatra mitranga zao efa noresahako io zany tamin'ny 11 août 2023 dia ny zavatra tamin'izay zany dia hoe manipulation ny information no nisy fa amin'izao miakatra degré
ambonimbony kokoa tsika amy zava-misy dia ao anatin'le hoe miakatra degré ambonimbony kokoa ny sary azoko anoarana le izy mba hamora ny fahazahotsika azy ny tiako ambara dia raisiko toy ny rony ao na re zany hoe toy ny rony horonan-tsary rony ilay hitanareo lay film Mission Impossible nataon'ry Tom Cruise izy zay le misy resaka fangalarana professionnel cambriolage professionnel amin'ny alalan'ny fampiasana ny informatique izany hoe ny zavatra ataon'reto cambrioleur tena enjana reto dia zao tafiditra ao anatin'ilay système de surveillance n'ilay banque izy ohatr'izay zany le film zany hoe tsy aviatrano zareo tonga dia mamaky banque ohatrany tamin'ny androny western le hoe tonga dia pampampampampan hoe omeo vola non ni vu ni connu tsisy trace ahoana ny naovany azy miditra ao anatin'ny système informatique izy miditra ao anatin'le système de surveillance n'ilay vidéo surveillance le banque ohatra izy dia ny tena enjana le système de surveillance caméra igny tsy maty tsy vonoiny tsy pitehiny mba tsy ahataitra an'ilay responsable de sécurité fa efa sary préenregistré no ataony eo amin'ilay vidéo dia ohatrany hoe tsy misy olona mandeha mihitsy or zareo efa mandehandehibe eraky ny couloir mitatitra ny vola sy ny or ny volamena sy ny sisa ny sisa izay ry amin'ny sary reny io sary io no tiako ataoko sary anohatra mba ho azonareo ny zavatra tiako lazaina hoe contrôlena tanteraka zany manomboko zao tsy misy intsony ny atao hoe libre circulation des informations zany hoe teo aloha mbola nisy any la circulation des informations trop aza dia iny information ny circule iny no manipulena teo aloha fa am'izao stoppena mihitsy ny mise en circulation d'information zany ny atao hoe fandrobana vahoaka mihitsy ary avec consentement déguisé fanaovana ankeriny ny vie privée ny olona mihitsy le izy satria zo fototra amin'ny olombelona ny mahazo information tsy négociable io tsy hoe privilège io hoe zay olona manana privilège no afaka s'informer fa ny information dia zo fototra ananany tokony ananany olona rehetra io zo fototra io nefa ny am'izao fotoana zao tonga dia ferana ary sy vanina hoe ny ankolafin'olona ohatr' zao ihany no mety tsy feno mety manana accès manana droit am'izany fa ny sisan'izay dia zay tsy ataoko information fa zay canalisation de deuxième ordre second degré no omena azy ohatran'ireny hoe omena sakafo araka zay tiavana azy nahoana no miteny hoe fairano no misy am'izao fotoana zao fairano interneto amin'ny lafiny internet le hoe fairano dia tsara azavaina kely fa voambolana fampiasa amin'ny famonoana tsy kelikely ponina anankiray amina tanàna tamin'ny fotoana ady tamin'ny antiquité izay tsy tafiana mivantana fa vonoana tsy kelikely avy ety ivelany exemple tipika ohatra anankiray omenatsika ny fomba nandravan'ny Titus any Jerosalema rehefa tanteraka le tenin'i Jesosy hoe tsisy vaky fanongokory aminao rehefa tonga ny fotoana nandravana any Jerosalema dia tsy avy hatrany dia miditra tao Jerosalema ny Romanina tarihan'ny Titus fa nodidininy zareo ny tanàna dia rehefa nodidinina ny mandan'i Jerosalema dia ina ny ordre ny Titus tsy manafika aloha fa atao fairano ny tanàna zany hoe tsy avy hatrany manafika ny Romanina fa nodidiny manodidina
Ary ao anatin'ilay fahirano dia tsy nisy navelany nivoaka izay tao anatiny, ary zay ty ivelany tsy nisy navelany niditra. Ina ny vokany? Ny approvisionnement rehetrarehetra ara-tsakafo stoppé. Zany hoe tsy misy fahamatsiana ara-tsakafo intsony zany makao amin'ilay tanàna fa izay stock sisa teo am-pelantanana no ny velomana. Tsy nisy approvisionnement en eau amin'ny rano koa satria aty ivelany daholo misy ny rano. Dia azonareo an-tsaina indray zany hoe après quelques semaines ou mois maty ho azy ilay vahoaka tao. Zany hoe ohatran'ireny olona tanareo reny le mamono voalavo ve filazazany sa mamono ina le asiana zavatra manepotra azy any dia mivoaka avy any izy dia zay mivoaka eo amin'ny lavaka eo tonga dia riaka. Zay nanaovan'ny Titus ny Jerosalema tamin'izao zay. Io le fahirano. Zay le sary tiako tongavana amin'ilay fahirano eto. Tamin'ny Titus ohatra navelany mihitsy rehefa ela ny ela dia manomboka ny korotana tao anatiny. Ary tao amin'ny Jerosalema tamin'izao fotoana izany tantaraina kely izy ity hoe rehefa manomboka tsapany vahoaka fa tao tsy misy rano sotroina intsony ary tsy misy intsony ny hanina hohanina dia inona ny zavatra niseho? Ny famono ny olona tao an-tanàna. Io le lazain'i Jesosy hoe aza mitomany raha vehivavy tamin'ny Jesosy mitondra ny azy fijalia fa mitomania nareo sy ny zanakareo. Io izy io fa tanteraka. Ny famono am-pitoerana zareo mba ahafahana mamelona ny ankohonana. Zany hoe na ny olona tsy mpamono olona lasa mamono olona satria mandeha amin'ny instinct de survie amin'izay. Tsy mandeha tsony ny réflexion, tsy mandeha tsony ny fandiniana lalina fa hoe ahoana ny atafavoaka, ahoana ny afahako mihinana, ahoana ny afahako mikepoka, dia tous les moyens sont bons. Hitanareo zany fa tsy zavatra sarotra dia potiky ny fahavalo izay mahaolona izay fa lasa midina amin'ny atao hoe mandeha amin'ny atao hoe instinct animal amin'izay ny olona. Ary rehefa ny olona mandeha amin'ny instinct animal dia mahavandoza. Mahita ve nareo amin'izao fotoana izao tsy gazety, tsy Facebook, tsy télé, tsy resaka olona fa tena ny fomba famonoan'olona amin'izao fotoana izao tena amin'ny fomba feno fahabibiana biby ara mbola mora. Tsy phénomène mipotrapotra ho azy reny. Tsy mora tsy tonga dia atao fotsiny hoe ny mitsindrona roro be dia be ny mpifoka moly ety amin'ny tanàna ny maro. Oui, fa inona ny mahatonga an'izay phénomène rehetrarehetra zay? Effet domino io. Mifamono anatiny ato tsika. Rehefa tsy misy intsony ny nourriture psychologique, théologique, biblique sy ny sisa ho an'ilay olona dia inona no zavatra hitranga? Ny kibony no lasa Andriamanitra no izy ny soratra masina. Ary rehefa ny kibonao no lasa Andriamanitra ao dia tonga amin'ilay fiteny hoe raha maty aho matesa ravana. Après moi le déluge. Tsy misy intsony zany atao hoe fifampitsinjovana tsisy zany. Satria instinct de survie amin'izay zao no mitranga. Na tsy ravina ane zany zavatra nitranga atao Jerosalema zany. Nisy an'izany hoe namono ny zanany ny olona satria tsisy hohanina intsony dia ny zanany nataony sakafo. Mba azonareo an-tsaina ve zany? Tena nisy nefa zany. Zany hoe ilay fahirano resaka eto zany ty fahirano internet ity zay tsy ny olona mantsy mandray izy maivana be hoe dia tapitra treo zany fanaovana Facebook tsy misy tsony manala azy. Tsy resaka manala azy io. Azadiny fa resaka réseaux sociaux zany hoe le tissu social mihitsy no potehina amin'ny alalana fahirano. Dia mourir à petit feu zao vazaha, mamaty tsikelikely, tsikelikely, tsikelikely. Ary amin'ny farany dia ahatsiravana ny fomba hafatesany. Amin'ny voalohany izy maty tsikelikely fa ary amin'ny farany amin'izay ary amin'ny atao hoe finition dia amin'ny fomba feno faharatsiana ny fomba hafatesany. Ka analizy tsotsotra ny nandinika an'io zavatra mitranga io dia za mba te laza aminareo ny analiziko tsotsotra.
nahita hoe varina hoe comment se fait-il misy teny vazaha zay hoe rehefa il y a trop de raha le hasard s'il y a trop de hasard c'est plus un hasard hoe rehefa be de be ny kisendrasendra dia tsy parazara tsony le izy asarazonareo le izy zany hazara zany indray mandeha mipotra dia zay fa jareo zavatra mitranga rehefa nanao an'ray fampiakarana ny tolotra Telma sy Orange dia nieritreritra ny maro hoe andeha ho any amin'ny Airtel dia hitantsika ny phénomène fa nilahatra ny olona za ho tamin'iny dia fantany hoe non tsy maintsy ho généraliser io sa naparate ny arivan'iny any iny koa Airtel fa nanaraka an'izy comment se fait-il hasard de calendrier ve hoe ndray niaraka nanao fampiakarana an'ilay vidin'ny tolotra daholo ireo opérateur téléphonique rehetra par hasard ve raha ohatra ka hiteny zareo no augmentation normale satria nafiny teknika patati patata dia mety hoe opérateur anankiray ary raha tena misy ny concurrence normale dia manararoatra ny compagnie anankiray hoe io fa manana problème le opérateur anankiray dia ararotsika récupérer fa maninona le opérateur rehetrarehetra tonga dia niaraka samy nanao an'le izy daholo point d'interrogation aloha zay le resaka calendrier sy taiminina ny resako eto eo amin'le fanapahan-kevitra indray niaraka nahita ndray andro teto amin'ny Facebook sendra nandalo ambanomasika publication tsy fantatro zay fahamarinany sy tsy fahamarinany aloha fa dia lazaiko ihany hoe nataona solombavambahoaka anankiray hono ataoko hono aloha satria za tsy manana preuve dia ataoko hono aloha le conditionnel est de rigueur io solombavambahoaka io hono dia nahateny hoe tsara malagasy hono ataoko hono ihany aloha hoe foanana mihitsy ny resaka réseaux sociaux bloquena ny accès ny olona amin'ny réseaux sociaux eto Madagasikara mba hitovizatsika ny Chine afahana miaro hono ny génération ny tanora amin'izao fotoana izao averiko nanana proposition hono ity solombavambahoaka ity hoe andao hanahaka ny Chine tsika izay any Chine misy le hoe contrôle total ny information dia amin'izay fotoana zay zay voaro les générations amin'izao ny amin'ny danger ny réseaux sociaux sy ny mombamomba azy rehetra zay le akapokapobe nylay fanambarana nataon'ilay solombavambahoaka ny Madagasikara hono ataoko hono aloha hoe hianatra ny Chine zany zay zany le prétexte zay zany le alaolana ary ny zavatra nagaga taorinan'iny zay reo tsara le hasard de calendrier ve juste après n'iny fanambarana nataon'iny député iny no nipoka ty affaire hoe miakatra daholo ny tolotra rehetrarehetra comme par hasard juste après tsy hoe juste hoe ny andro tiny any fa taorina kelin'iny nahitako an'iny publication zay nanaitra hoe ina koa raha nitanjon'ity député ty mba mpaneno lakolosy ve izy dia hoe manome sopapa hoe zao no atao mba afahana micontrôler l'information tsy ho tonga any amin'ny vahoaka paf iny Telma namoaka filazana iny Orange zao ndray Airtel puis comme par hasard justement sa efa nampitenenina mielola ramatoa na koa sy lifatra tsy tokony teny izy satria indraindray moa entan'le fo be loatra dia tafateny dia nipotra le zavatra za zany mandinika n'le zavatra nisy hoe fa ahoana ary zany zao nefa ny tsara raha marina io tenin'io solombavambahoaka io dia mitodika aminao aho madame le député tsy tadidiko ny anaranao fa ifonako be deaibe sy ny mouvance misy anao ary ianareo pahay lalàna ao amin'ny antenimera-pirenena tsisy resaka politique ty fa ato anatin'ny tranon'Andriamanitra no miresaka donc zany j'ai le devoir moral de représenter le peuple mitondra ny fitarainany vahoaka aminareo maso mandidy fantatro fa betsaka aminareo mpanao politika ary mpitondra ambony manaraka anty pejiko ity zay mahatonga mbola misisika manao anty fandarina ity na dia
valopolo sisa tsika ny manaraka eto ohatry zao tsika taloha telonjato olona ronjato olona de mazava amiko ny mission comme zao fotoana zao hoe angamba ny mission apetraka Andriamanitra amiko de hoe tu dois t'adresser à l'élite, tu dois t'adresser à ces personnes-là. De eto zao tsy mampaninona zay foana le resaksika tsika tsy manenjika followers fa mitodika aminareo tompon'andraikitra zany dia mitodika aminao manokana madame la députée izay namoaka n'io teny io hoe tsy fantatra anao nanapitenenina na ianao no mba mieritreritra an'io peu importe fa nivoaka ny vavonao io en tant que parlementaire ianao miraisinao ny Chine nataonao modèle mba afaka milahatra amin'ny Chine ve aloha Madagasikara soyons honnêtes afaka milahatra amin'ny Chine ve tsika izay azadiny fa efa première puissance mondiale efa midépassé ny américaine izy fa sur le papier fotsiny izy mbola tsy atao premier fa dans la réalité ozy ny expert comptable fianakaviako zay dia efa première puissance mondiale ny Chine am'izao fotoana zao Madagasikara tsy fantatra hoe aty amin'ny fahafiry tsika zao no hanao modèle type any Chine amin'ny resaka atao hoe préservation ny éducation tena ekeko le teninao hoe ilay narovana ny génération malagasy ny tanora fa ny hozape ve mitovy madame la députée ny hozape tsika malagasy zay box sy katsaka sy tsy haiko vary mitsangana zay mibotsina amin'ny alalan'ny carbonetra ny vary hoanina eny amin'ny moron-dalana sy ny sinoa izay mividika poketra Louis Vuitton 5 000 € eny amin'ny Champs-Élysées mitovy ve sao de mampitabiby tsy mitovy tompoko averiko ndray azo aplaharina amina modèle économique ave Chine sy Madagascar Chine zay première puissance mondiale ary ny olona ao am'zareo rehefa makany France de mividy poketra Louis Vuitton na tsy haiko tsony reny marque de marque reny 5 000 € eny amin'ny avenue des Champs-Élysées de isika le malagasy mafiady kely izay milahatra ery am'izay maika ery amin'ny box ery amin'ny vomanga ery amin'ny magazo ery amin'le sakafo entina mandehandeha no aplaharinao am'izany firenena izany eo aloha de fa tsy nampisy fahendrena an'ilay exemple anyraisinao satria trop loatra ilay fanakana ohatra tsy mifandanja jereo ny réalité mondiale fa aza tonga de manao conclusion raccourci ohatr' zany no zany zareo manana autonomie maleo tena ny mponinao aminy mahavita miahy ny vahoakany ny mpitondra ao aminy am'izay filana fototra lazay hoe filana fototra aloha mbola tsy miresaka harena fa filana fototra ilay ny vahoaka ao ary noho izay de afaka mi se permettre hanao zavatra toy zany zareo tsy problème mihitsy zany ary za de anisany tena entre guillemets misy zavatra zay everinao dictature ataon'ny sinoa sy ny russe fa misy modèle type tsara fa tsy mbola mety amin'ny Madagasikara satria tsy mitovy ny mamaiky na tsika mbola ny kibo aloha mila vokisana na ny zareo efa lafiny problème psychologique le hoe ahoana ny nourriture intellectuelle hamahanana ny jeunesse aza-pitovina le biby tsy mitovy inona no itezana an'ilay génération sinoa sur le plan idéologique, sur le plan philosophique, sur le plan religieux. Any mamaiky zany efa degré ambony be zany efa zay ny besoin zareo araha jerenao pyramide de Maslow ny azy efa estime hafa ny azy ny besoin fa natsika mbola le basique hoe aiza anao hitana hanina hoanina aloha androany ariva mbola tsy zany problème idéologique zany zao problème an'le izy mbola tsy resaka zany aloha zao ny mahamaiky ny amin'ny elakelan-trano fa hoe aiza misy vary raika apoka arotsaka donc la comparaison est impossible votre excellence votre honorable je vous respecte dans votre titre et fonction ary ny page eto de tsy page fanakianana fa page de réflexion j'ai le devoir moral de vous apporter mon analyse au nom du peuple
Vous êtes député au nom de votre région. Moi, je suis aussi porte-parole du peuple qui souffre. En tant que pasteur, en tant que théologien, j'ai le devoir moral d'apporter la voix des sans-voix. SANS. Les tsy manana feo. Tsy afaka nifandahatra aminareo. Satria olona mavomavo sy tatsaha ary mpitrongo voaomana nosoloko teny eto. Faharoa manaraka an'izany, marina fa misy le système de contrôle de citoyens en Chine. Le hitanareo le reconnaissance faciale dia omena note tsirairay ny citoyen. Efa zany niany. Any zany jerena ny ahoana ny fomba fandoavanao ny etranao, ahoana ny civilité anao, ohatra hoe ianao ve le olona le mandondoto tanàna, ianao ve rehefa mandeha ny feu rouge tonga de mipita ve anao rehefa mbola rouge sa mijano. Zany rehetra zany notena daholo dia arakaraky note ny citoyen tsirairay no ahafahany manao prêt bancaire na tsy. Dia izay mauvais élève amin'ny note ny citoyen dia affichena amin'ny écran lehibe eraky Chine hoe reto ny mauvais citoyen. Misy zany tsy mandany zany fa tsy mitovy iaho, mbola tsy zakatsika zany. So mantsy ianareo anao fampitahana be fahatany any Chine, tsy mbola mety amintsika zany satria ho azavaiko eto ny antony. Les systèmes de contrôle ny citoyen zay tianareo atao. Efa misy an'izany ane ao ambadiky ty zavatra ty. Te hicontrôler an'ilay vie quotidienne anay citoyen ianareo. Surveillena daholo ny olona amin'ny alalana système de quota. Amin'ny atao isambatan'ny olona zavatra misy zany modèle tiany olona atao zany, revoniadra fantasme ny olona mpitondra rehetrarehetra. Ka za zany eto dia mitire sonnette d'alarme hoe sao de lasa lavitra loatra re tompoko. Satria lasa manao intrusion amin'ny vie privée ny olona amin'izay fotoana zay. Hoe ho analysena daholo ny moindre fait et geste. De hoisiky système de points sy cote ho tondrana ny zavatra rehetrarehetra. Ohatrany any Chine tsy mbola zakatsika zany. Satria tsy ao anatin'ny mbola besoin-ny olona eto Madagasikara. Zany hoe dictature ny prétexte de hoe par mesure de sécurité hono. Dia ilainy zany. Ekena fa hoe tsy manana liberté tony amin'ireo fahafahana, zafady tsy manana fahafahana sy fahalalahana tony amin'ireo tany mandroso hafa isika. Kanefa na izany na tsy zany dia mba te hiteny aminareo ihany hoe zareo ve ozy anao miaina an'izany. Anjaratsika mamaly amin'izany. Fa le zava-misy eto amintsika ange dia lasa besoin personnel nareo mpitondra, nareo eto zany tena amin'ny niveau rehetrarehetra, fa tsy souci collectif no hitadiavana ifehezana tanteraka ny serasera rehetrarehetra. Zany hoe sur mesure le izy, asa lazonareo le izy hoe za zany zao miandraikitra n'ity commune ity, za zany miandraikitra n'ity district ty, za miandraikitra n'ity faritra ty, za miandraikitra n'ity firenena ity, dia refesina en fonction ny besoinko ny législation lanina eo anivon'ilay faritra. Fa tsy hoe législation refesina à partir d'un besoin collectif. C'est une politique de gestion de la cité. Nisy sondage d'opinion natao ve hoe inona marina ny besoin ny cité. Sa hoe zay loha no mampety an'reto olombitsy reto dia iny no imposena aty amin'ny masse populaire.
Manarak'izay samy malala isika fa akoatra ny resaka fialam-boly nan'olona masy Facebook zany de fialam-boly oui tsy aniny fotsiny fa azadiny eto dia tsy hoe sociologue fa mba mandinika ny fiarahamonina ihany ity réseaux sociaux ty ane ka tissu social tsy azotsika ambanina mihitsy eto Madagasikara any andafy io fialam-boly fa tissu social tsy azonareo ay maivanina mihitsy anome ohatra fotsiny impirika eto amin'ny Facebook misy hoe tandremo fa misy manafika zay ety anaminy de rehefa misy manafika dia mba au moins tonga dia voaro le tanàna hoe tandremo fa tazana mialany le mpanafika ry anaminy tanareo fa misy impact hatrany amin'ny sécurité an'le olona le izy na de ataontsika hoe tsy maharo zato isan-jato aza mba au moins mba misy communication voarain'le tatsa voarain'le malagasy kely mba miady mafy hoe aprimo malaky ny entana idio ny fivarotana idio ny trano fa mialano ny zala malaso eto amin'ny Facebook mametraka amin'ny mura hoe mialandro le rony samy mitandrony nanampy zany zava-misy zay le zay tissu social tsy azonareo eritreretinareo ny impactany zany any amin'ilay be nahoana za hoa tsy miditra amin'ny resaka fialam-boly le hoe misary adala tsy any fa le resaka tissu social ray zay faharoa manarakaraka zay ny ao Madagasikara fantatritsika fa ny mampandeha ny économie malagasy dia ny secteur informel tsy mahavelona ny secteur formel zany hoe raha atao amin'ny fiteny aty Europa zany dia travail au noir no mamelona ny gasy zany hoe mivoaka ao an-trano aho za mahay asa tanana mahay manao soudure mahay manao asa petakofé mahay mitondra tôbila mahay manao mécanicien fantatro mahay manamboatra volo mahay mahandro hanina de mandeha mivoaka ny trano tsy misy mpampiasa 90% ny malagasy ohatrany tsy manana patron fa lasa izy mandeha any mitaditady olona any aiza no akan'ireo contact Facebook regny groupe de d'amis hoe pakafy moto ny pakafy sakafo zao dia any izy mba mahazo contact hoe mba tongava ty aminay fa mila amboarina le vavadinay le tya Facebook de lasa izy makany amin'ny le namany io na le groupe manome an'ilay tolotrasa de mba mahavelona ny vady aman-janany izy anatin'ny ray andro questionna information farak'izay basique hoe mitady olona firisiritsika eto manao annonce mitady olona mahay manamboatra an'izao misy olona viato mahay tonga de misy olona mizapely izy hoe ao fa ataoko fa vitako io zay le informel de velona izy androany raha pitsondray izy mitady zavatrafa tsy vita ny any amin'ny fitondrany zany tsy afaka manome asa ohatr' zany ny secteur formel fa ny secteur informel no mahavonjy ny olona be dia be eto Madagasikara mangany fotsiny reo ankizy mpanao travail en ligne reny livreur hitanareo reny bazanareo tsaina ve ny conséquences en cascade n'izao zavatra zao sur le plan social. Messieurs et mesdames parlementaires, Monsieur, votre Excellence, Président de la République, je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les ministres, tena miangavy anareo aho mba enoy amin'ny fo tsotra izao teniko izao tompoko faton'olona mikararana no vokatra zao amin'ny lafiny resaka tia ny resahako eto za tsy miditra ny disadisa politika anareo tompoko laso tompoko vavy fa za tena miditra any amin'ilay olona io no mba fivelomany tso zao iza le mpanao atsika na malaza be iny azy manana ny autorité manana ny public menimenina atao Facebook joely kely kofina ozy izy fa tena tsy hitako dolo izy ny mpanaraka voilà izy lo manana ny atao ny manakatao izy fa ahitatsika tarika reny aza olona mbola manana ny maizy azy sahira de eritrereto zany ilay
dokerakely ilay mpivarotra fataperakely etsy ilay mpanao zaridaina kely ery ilay mpanao taxi moto kely ilay mpanao tsy haiko hoe reny asa madinitika izay Facebook no mba réseau ahitany offre d'emploi isan'andro tsy fantatro raha fantatrareo ambony ao zany fa zany réalité nay vahoaka madinika ty ambany aty tompoko lasy tompoko vavy fa mety tsy ampiakarin'ireo dirikabonareo ao reo tsy ampahafantariny anareo any fa aleo za isolo vaika satria fantatro fa misy aminareo miaino aho ary olo-kendry ianareo olon'Andriamanitra ianareo ny fahafantaranareo ahatra am'izay tompoko hoe iza zany erizela zany manoloana an'izao zavatra ao tsy misy arrière politika mihitsy ny eto marina fa mety ndraindray makarary ny zavatra lazaiko eto fa izao a mitovy ny tanjona iombona atsika tompoko dia miaro an'ireto vahoaka reto tena trasiko tsy haiko raha ho azonareo an-tsaina mihitsy ny impact social économique n'izao zavatra zao oui mety mangina ny opposant anareo oui mety resy ny olona mpitabataba le manadala anareo any a fa à quel prix tompoko lasy tompoko vavy vous allez sacrifier des millions de personnes pour faire taire monsieur ou madame tel. Vous avez d'autres moyens pour les faire taire, je suis sûr et certain. Manana moyen hafa ianareo fa anareo micible ny opposant anareo tsy dirako iny fa de grâce monsieur le président, de grâce monsieur le premier ministre, de grâce messieurs et mesdames ministres, de grâce monsieur les parlementaires, maty zahay vahoaka maty misy tsy mihinan-kanina androany hariva satria tsy misy annonce tonga tony amintsony satria tsy nahazo tsony le Facebook baka misy tsy mihinan-kanina rapitso maraina satria tsisy miasa intsony le ankizy izay mba misy miantso hoe ary misy offre ohatr'ohatr' zao réalité quotidienne andresako hoe tokotompoko mino aho fa tsy mitory any anefitra aho fa mitaraina aminareo hoe mitaraina amin'ny tany reraka le vahoaka izay ny mbola natonga hoe ho ataoko ve ty vidéo androany ty sa tsy ho ataoko fa presaka izay mivady hoe ny olona ne vitsikely tsy anam-bola ny olona hijerevana ny vidéo tsika dia ho zaho hoe tena andalana ny eritreritra avy nampivavaka hoe non seigneur je dois parler et je vais m'adresser aux dirigeants satria inoko fa misy any ary tena misy mihitsy ny olona nomen'Andriamanitra saina mba hitsetra an'ireto vahoaka madinika reto ny resaka problème politique anareo régler ça entre vous zaho a mino fa vous avez les moyens de stopper de régler vos affaires personnelles avec les certains politiciens ou politiciennes fa aza atao anaty kitapo ray a zahay rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. C'est le cri du cœur qui parle. Isan'izany koa reo commerce kely isan-karazany mba io no hany fivelomana kely lay gasy tsy mahatakatra boutique tsy mahasokatra varotra tsy mahavita makeny amin'ny pochard tsy mahavita makeny amin'ny petite vitesse tsy mahavita makeria tsy fantatro hoe mba manana fivarotana kely etsy aroa dia eto izy no mba mivarotra mety hoe manao kitoto izy mety tsara ny qualité de service no oui samy anisany victime zany dolo zay zao anisany victime amin'ny resaka vente en ligne mividy zavatra dia zavatra fople no azonay oui manaiky an'izany anisany narary aminay fa izao fivelomany io fiveloman'ny olona tena mafy ady mesurevantsika ve ny impact an'izany dégâts économique zany dégâts matsiravina sa ny important dia ny fifehezana le vahoaka tsy hipoka ara-politika no tanjona tamin'ny voalohany nefa dia tena miteny aminareo en tant que théologien mandinika réflexion mpiaramonina
vous allez même créer fipoahana ara-sosialy satria imagineo fa reo olona be debe io ny fivelomany du jour au lendemain mijanona io izy le mpitary-posy tao atsirabe zay hoe rehefa raikitra na fampijalinan-dralahy de niteny le mpitary-posy fa inona zany tadiavin'ilay isana ozy izy le mpitary-posy tadiavinareo amakitrano ve za io izy no imposevanareo an'izao condition tsy takatra izao intsony tafa ohatra le condition napetraka tamin'izany foana zany manaitra be eo amin'ny télévision natao entre interview ny télévision gazety anankiray sy taditiko naran'le chaîne de zao inona ny afatra ho ampitainareo be ny tanàna atao atsirabe tamin'izany fotoana zany atosika reo amakitrano ve zahay ozy izy lehilahy mirijarivo zany rehefa tsy avelanareo mitarika nyty posina ity tsao tam'izany tsy haiko firy-taona lasa de eto koa mety nieritreritra atsika hoe zao ny ahafahana micontrôler an'ilay problème politique fa iza no mipayer ny facture reo politicien ho faizinareo aneo ne reo politicien ho bloquenareo ne manambola anareo manao bizina dolo anareo izany tsy malala fa nareo mpanao politika dia fialam-bolinareo le politika fanampiny ny bizina nareo raha misy zany fa ianareo rehetrarehetra samy manina ny bizina nareo daholo ary mifampiaro nareo anatin'ny bizina nareo isany tsy mahalala an'izany vous allez vous en sortir tsy afatsatoko anareo ny hoe tsy afaka miteny eto amin'ny Facebook intsony na tsy afaka miteny amin'ny Instagram any amin'ny Twitter sy isa fa izahay nazaka izahay teo za misolo tenany vahoaka madinika inona ny zavatra etranga fipoahana ara-sosialy matsiravina satria azadiny fa ny raim-pianakaviana na renim-pianakaviana anankiray izay tsy mpangalatra izay tsy mpamon'olona rehefa ny okibony io ny kitikitiana ary ny taranany tsy omenany azy ny anjara sakafony mivadika biby io et alors à ce moment-là vous allez créer des monstres oui lay lalàna zay le zavatra natao mba hamahana ny problème lasa vous allez créer des monstres pire noho ny psychopathe ny olona normal rehefa sakananao izy tsy hanome sakafo ny zanany satria instinct de survie am'izay mitranga hoe bon zay zany le revy misy eto amin'ny tanàna za tsy maintsy mamahana ny vady aman-janako zay aleany any aleany zay nefa raha n'io zavatra io ka mesureo ihany dinidineo ihany lanjalanjao ihany le pour et le contre tompoko fa sao dia tsy ho voafe io manarak'izay inona ny zavatra impact avy hatrany misy société à deux vitesses no misy fiarahamonina deux vitesses zany hoe vitesse anankiroa tsy mitovy zany ny rythme na amin'ny lafiny santé ny VIP makany amin'ny clinique privé vahoaka makary amin'ny CSB2 économique ianareo manana secteur formel anareo industrie sy ny sisa mandeha tsara na ataontsika hoe misy concurrence azy fa izahay informel tsy mahavita ny normal de mba nanana fivelomana kelinay tamin'ny alalan'io zavatra io ina ny vokany midiny mivavany tsy mihinan-kanina tsony sécurité à deux vitesses efa samy nanaovako vidéo taloha daholo reo ny sécurité am'izao no resantsika tam'izany fotoana zany de hoe tsy natao ho an'ny citoyen rehetra ny sécurité eto Madagasikara fa niza no misitraka izany ny mpitandro amin'ny filaminana de ireo manakatao hanika lasa privatiser avy ao anatiny ny police nationale sy ny gendarmerie na dia ny fanjakana azy ina le privatiser misy ane ny olona sasany rehefa manana problème amin'ny justice izy na manana problème amin'ny olona manenjika zay vitany manakarama an'ireo police sy gendarme reo mba hapalaky ny fandaminany raharaha ao anatiny fa ho an'le tsy manakatao de miandro ny rariny eo izy mba tonga izy manatitra plainte de kitakita opa
ary iaraha-malala fa tsy abotira tonga any am-parquet iny fa juste pour la forme fotsiny mba tsy siny oaoaoa de mody raisina kely amin'ny dactylographie eo le tamany ohatra sy le vahoaka madinika dia maty momoka an'le affaire de ohatra ray koa ity resaka information ty manomboka zao zany hoe misy zany information vidina izany manana droit ahazo information marina sy feno de zay manambola ihany zany sisa efa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny tany démocratique zay lazaintsika hoe tany tandalàna zo fototra amin'ny maha olombelona ny mahazo information zo fototra c'est pas un privilège pour les élites mais c'est un droit c'est pas une faveur un droit pour le tout citoyen oui misy ny fake misy ny olona miteniteny fahatany eto fa mba misy koa mba manao satria mahatsiaro sacerdoce nanay zao a sacerdoce nay ty zavatra ty tsy tombontsoanay mity nankely fa hoe non il faut parler au nom du peuple à un moment donné satria iza no mba hampianatra an'ireo vahoaka reo sy ireo olo-kafa zay manana ny azy koa amin'ny setra rehetrarehetra nresaka eto fa tsy aminanay ihany a isorana be deaibe misy mpikatroka maro be deaibe eto zay amprisiko hoe toizy le retsy a marina fa ho mafy ny ady a fa acte de résistance zao no miasa il faut politique d'usure ty resaka usure ka raha eto tsika no milasy dia nous n'avons pas le droit d'abandonner nous n'avons pas le droit de jeter l'éponge satria ohatrany ao anatin'ny bokyny Ézéchiel hoe tahaka ny sentinelle isika tahaka ny pitily eny ambony tilikambo izay miantsoantso hoe iny misy loza tany ho an'ilay vahoaka raha mangina ianao Jehova dia ho adiniko aminao ny rany fa raha nyteny ihany ianao raha nyteny ihany ianao ka tsy manaraka izy dia efa afaka aminy ny ranao